tontolon'ny asa fanaovan-gazety kosa mbola ela vao hitovy amin'ny États-Unis Madagasikara raha izay sehatra ny asa fanaovan-gazety izay no asiteny eo azy dia ny lalam-panorenana mihitsy no miaro ny asa fanaovan-gazety malalaka kokoa zany ho any États-Unis ny famoahana vaovao. Novelabelarina tamin'ny alalan'ny adievitra ao Maritolakandro teny amin'ny American Cultural Center Tanjombato ny resaka fahalalahany asa fanaovan-gazety any États-Unis. Fotoana ihany koa izay nampisehoana ny oronan-tsary nentin'ny mpanao gazety ny fahitalavitra ma-TV zany asa fanaovan-gazety tany Amerika izany. Anisany mananaitra kefa izay efa amanjato taona maro États-Unis amin'izany asa fanaovan-gazety izany no nentin'ny mpanao gazety Marc-Antoine sy Tsira Cotoarson novelabelarina tao anatin'ny oronan-tsary izay naseho ary efa naseho tao anatin'ny fanarana mahenika teto amin'ny fahitalavitra ma-TV. Voary ny lalam-panorenana izany fahalalahany asa fanaovan-gazety Amerikana izany ary tsy misy ny lalàna manokana amin'ny fehizany asa izany. Saingy manana ny andraikiny ihany koa ny mpanao gazety tsy hamoaka vaovao diso na manala baraka. Eo ankilany ihany koa anefa dia tsy azo ny mpitondra fanjakana na ny parlementaire na koa vondrona hafa bakiona izany asa fanaovan-gazety izany. Nanamafy kosa Andriamatoa Stephen Andersen miandraikitra raha eo anivon'ny mahasovoan'ny États-Unis eto Madagasikara fa ny asa fanaovan-gazety malalaka no antoko ny demokrasia matanjaka na eo aza ny fametrahana ny lalàna vaovao mifehy serasera dia manara-maso akaiky ny fizotry ny asa fanaovan-gazety ny mahasovo Amerikana na dia nirary ny tokony sy ny fifampiresana matotra sy malalaka hatrany azy izy ireo. Mpanao gazety, mpampianatra amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety, ireo no namaly ny antso tamin'ity adievitra no karakaray ny mahasovo Amerikana omaly ity fa maelabelarina izay nentina ihany koa nijerena akaiky ny andraikitry ny mpanao gazety any États-Unis izay miompany indrindra amin'ny famoahana vaovao miantoka ny fampahafantarana ny vahoaka ny zava-misy marina.